Fahasalamana prince. Miarabanao Ralph. Mitarika fikambanana ianao mba présenté-nay fohifohy reto fikambana atao aminao reto sy le fikambananareo. Ny réseau fivoarana développement izay fikambanana miorina eo à Paris ao amin'ny boriboritany fahafito no anisany nanomana nyity hetsika eto Obaonina ity izay mandritra ny 3 andro. Anisany tena ny fotoranay tamin'izany ny fikarakarana ny valan-dresaka arahana ady hevitra izay ao anatin'ny lohahevitra momba ny Madagasikara aseho amin'ny endrika rehetra. Anisan'izany ny tantara, ny geografia, ny harena ary ny resaka toe-karena fa indrindra ihany koa ny tontolo iainana any Madagasikara. Manam-pahaizana maro samihafa no ny fandrimbona na ny menitraikefany na ny zarazara ny fahalalana momba izany lohahevitra samihafa izany. Izay tamin'ny andro voalohany. Ny andro faharoa sy ny fahatelo dia natokanay ahafahana nanome fahalalana ny olona amin'ny alalan'ny horonan-tsary mihetsika momba ny Madagasikara ka anankitelo samihafa izy ireo. Dia momba ny vary, ny momba ny tantaran'ny Madagasikara ary indrindra ihany koa ny momba ny tontolo iainana. Izay ny tena nandraisanay anjara mivantana ankoatran'ny fikarakarana ny sakafo izay mampiavaka ny malagasy amin'ny endriny rehetra. Izay amin'ny ankapobeny nandraisanay anjara atao anatin'ity hetsika ity tompoko. Fa tianay koa ny manamarika fa tamin'ny 13 Novambra omaly hariva io dia naseho anay ampahabemaso ny fivoaran'ny tetikasa lehibe izay ataonay any Madagasikara momba ny fampidirana rano madio fisotro ho an'ny vahoakan'ny Manjakatompo. Ary nahita izany ny solotena mpanjakana teto amin'ity Obaonina ity izay notrony ny olona marobe omaly hariva io. Zany ny zavatra izay nieritreretina izay volavolainay sy natolotray teto amin'ity toeran'ity Ralph. Miaraka amin'reto mpikambana aminareo reto afaka mampiresentenareo amin'ny mpijery ve? Prénom sy Fabienne ny ary amin'ny voalohany ary, Ionja, Erika, Iaina, Mbolatina dia betsaka ny tseto satria fifampizarana andraikitra. Fa tiako koa manamarika anao fa ny réseau fivoarana développement amin'izao fotoana izao dia efa manana rantsana any Madagasikara ary misahana tetikasa maro momba ny fampandrosoana. Vina moa nareo forona tamin'ny volana Desambra 4 tompoko. Sao dia misy mbola tianao ampiana kesika fikambananareo na ny olona te hiditra ao fikambanana na zavatra ohatrany zany? Raha misy angamba te hiditra ao anatin'ny fikambanana dia afaka mijery ny roy www.teboka-fivoarana-teboka.com. Misaotra betsaka amin'ity resadresaka fohy ity. Sao dia mbola misy te hiteny? Iza ny te hiteny? Mety tsara. Misaotra anareo amin'ny RFD zany. Misaotra Mirasoa. indrindra. Veloma. Ndao